Nisy tamin'ireo mpifankatia ihany koa no nisafidiny hanorina tokantrano tamin'ity andron'ny Ascension na ny fiakarana ity. Nanamasina ny tokantrano izy ireo niavaka ny andro-androany ho an'ny mpifankatia satria dia natokana izy ireo indrindra zany hanamasinana ny fanambadiany ny andron'ny fiakarana tahaka izao. Araka ity tatim-baovao entin'ny Claude Solution misara ny Mamra Samuel ity. Nofidin'ny Manusy voara manokana ity andro alakamisy fahadimy volana May ity ho andro hanamasinana ny fanambadian'izy ireo. Ny antony safidianana ny andro alakamisy moa zany voalohany satria Ascension ilay andro dia voany zany no andro miakarana Jesosy Kristy tany an-danitra. Mieritreritra izay hoe mety tsaratsara kokoa amin'izay fotoana izay ny mariage hoe fanamasinana dia raisinay izay hoe aleo amin'io. Moa ankoatr'izay ny andro alakamisy koa somary milamindamina amin'ny tanàna ny resaka embouteillage ny resaka fiomanana rehetra zany efa mipetrapetraka daholo dia zany lavalava daholo zavatra rehetra hita na ny embouteillage raha tsy misy. Ny arc-en-ciel na ny havana no loha-hevitra nofidin'izy ireo. Arc-en-ciel zany tena satria amin'le hoe arc-en-ciel zany dia tena hoe mamoaka an'le hoe fifaliana amin'le couleur be da be. Tena marina tsy nahita terme izay tamin'ny voalohany dia andao atambatra daholo reto loko reto dia lasa arc-en-ciel ny farany. Tety Ampasimbe lalam-pirenena faharoa no notanterana ny lanonana mba hialana amin'ny mety korotana hita andrenivohitra na dia somary lavitra azy zany. Fa ny antony safidianana ilay toerana lavitra zany satria voalohany indrindra raha atao eny Antananarivo zany izy na hoe ao an-tanàna ao mety somary misy korotana be dia be mba hafa ihany zany rehefa lavitra ny tanàna zava-maitso rehetra na rivotra hafa miaina. Tao anatin'ny efa-bolana teo no nanomanana izy roa kely ity andro iray tsy manam-paharoa ity. Ny pitsipitsiny no somary nanano-tsarotra teo amin'ny fanomanana. Dia iny sariny ihany koa toko lasa toko vavy no entina nakatonana indray ny pejin'ny fampahalalam-baovao tany tamin'ity takariva ity ankasitrahana feno ny fiarahana fahita lavitra ma-TV aza dino mitoetra ny fandaharana amin'ity takariva ity. Mame fotoananao ny tena koa manaraka indray veloma tompoko.